tena priorité tsika malagasy. Mbola tsy voafaritra zay hatramin'izao hoe inona ny priorité tsika. Ny mpitondra rehetra teo tsy nametraka n'izany priorité amin'izany hoe ampiakarana ny farim-piainan'ny vahoaka izany. Ny zavatra hafa foana no tena nanahirana ny mpitondra teo dia ny hampaharitra ny pouvoirany ary dia ny azahoany ny tombontsoa manokana ho azy sy ny fianakaviany ary dia ny ananany karasana voninahitra mitombo dia mitombo amin'ny fanaovana ny tsy fanaovana ny ry. Tsy misy maharatsy ny fanaovana ny tsy na ny fanaovana ny ry fa hoe inona no antenain'ny vahoaka nametraka anao teo. Miandry foana ny vahoaka hatramin'izay 80 taona nahazahoana ny fahaleovan-tena izay. Miandry foana ny mba hiatsaran'ny fiainany nefa dia hatramin'izao aloha dia mbola mitsotsorika any anatin'ny faritrana mangitsokitsoka. Tononona foana ny tontolon'ny sosialim-bahoaka rehefa hanao propagandy nefa aiza hitan'ireny firenena vaventy ireny daholo inge izany zavatra rehetrarehetra izany. Raha ohatra ka mbola tsy tonga saintsika amin'io dia mbola ao foana ange ny reperany, ao foana ange ny visiony, mbola tsy mihavana ny malagasy. Mbola ao ny toe-tsaina tsy te hisasatra, tsy te hirisika amin'inon'inona. Tandreminy ohatran'izao fa maty eo ianao. Kanefa ny firenena vaventy dia nametraka an'izay karazana risika zay foana teo amin'ny fahazahoany ny atao hoe liberté teo amin'ny fiainana. Ny fahazahoany ny atao hoe puissance nametraka foana izy amin'izay risika izay. Ny amin'ny hoe ny mpitondra izay mitondra eo dia tsy matahotra ny ainy. Mbola matahotra ny ainy akabeazan'ny mpitondra antsika. Raha vao miova kely amin'izay baikon'ny firenena vaventy iny ka maty eto e. Raha mbola te hitazona n'ity pouvoir ty ane ka aleo foana manaraka an'izay zavatra teneniny e. Adino ny fampanantenana na mpanaovina ny natao tamin'ny vahoaka. Fa mba hitazomana ny toerana dia tsy maintsy ny tombotsoan'ny mpametraka anao teo amin'ny toerana. Isa moa zany fa ny tany vaventy. Zavatra mey fotsiny ge izy atao mbadika ato e. Mahita ny akanosanao sy ny tsy fanananao an'izay personnalité izay. Ny hoe vonona ny anova zavatra. Izay ange io hoe tadiaviny hitsapatsapany anao foana io. Mbola tsy nisy. Raha tsy mandrava irery no hitako fa nasahy niditra tamin'izay atao hoe fanovana avy amin'ny malagasy. Fanovana tena malagasy ary ny eritreretiny fa hatsara ny malagasy. Dia ino moa izy hitatsika ino? Inona ny hafarany? Maro dia maro ny toe-tsaina izay miafina ao anatin'ny ordinateur puissant ny atidohantsika olombelona hoe tsy fantatra hoe inona marina ny tena zavatra ao andohan'ny tsirairay rehefa andeha andray andraikitra anankiray. Rehefa hiditra amin'ny fitondrana dia hevitra maro dia maro no mety ho ao anatin'ny mpitondra tsirairay daholo. Ny amin'ny hoe misy aloha ny groupen'olona izay tena hoe
ataoko tsara ny asako a, ity zany ny objectif ny fampandrosoana tiako atao a, dia tsy mijery tombontsoa manokana fa ity no ikirizako. Misy aloha zany ny olona manana an'izay fa visy de visy. Misy ny ao anatin'ny eritreriny de fa ny hoe amin'ny fandalovako eto, inona ny tombontsoa manokana azoko amin'ity, sao de miala maina eto tsy mahazo ninninna fa efa manao ny calcul ny trano be, ny 4 sy ny tombontsoa ho an'ny fianakaviana rehetra. Misy ny miafina ao anatin'ny ordinateur ao anatin'ny lohany ao, de ny hoe azabado fa tsy misy zany fijerevana ny vahoaka izany, tsy misy an'izany eto, fa fenoy ny paosy izay ihany, sao de matimaty foana eto, aza mianakendry. Misy efa zay koa no tonga de efa toe-tsainiko rehefa hiditra eo. Ao koa ny nofinofy zany Madagasikara ho tafity zany, fa ano aloha zay azo hoanina. Ao koa ny hoe efa tsika ny pouvoir zao fa ailikilio daholo ny manodidina rehetra, efa tsika ity zao, fenoy ny paosy. Aiza ilay tena objectif tena izy izay milokalokaina tamin'ny propagandy adiny daholy, raha ny firenena vaventy maso daholy kely ny zavatra rehetra izany, may fotsiny izy ato ambadika. Dia anaovany an'ireny fihetsika ohatran'ireny ianao, hoe zavatra efa anao zao no lazainy fa azy provocation nge zay, provocation de zay. Inona zany no zavatra tokony ataotsika malagasy zany manoloana an'izay zavatra rehetra izay, dia ny efa niverimberiko eto foana ny hoe mitabe tsy lanin'ny mamba fa mitabe andeha-kaiza. Eo zany no mila fariparitana tsara, satria matetika koa isika malagasy izay mifamitaka izay zavatra tetratsika zany efa fantatry izy zareo daholo zany. Ny hoe rehefa misy tonga ary amin'ny hazo ary ambony izay zany ohatra ataon'ny zareo aty amin'ny tany vaventy ny Afrika ozy izy, rehefa misy tonga ary ambony hazo dia mihinan-drery any ambony hazo. Fa ny olona amin'ny tany vaventy ozy izy rehefa misy tonga ary ambony hazo dia manipitady ho an'ny sasany hiakaran'ny sasany. Mbola mila ialantsika daholo izany karazany zavatra rehetra izany. Samy malagasy ny mifanao tohatra fiakarana, samy malagasy ny fampivarotra, zany daholo ake ny zava-misy. Mampalahelo de mampalahelo, zany daholo no mbola tsy tongavatsika amin'ilay tena hoe fihavanana tena izy. Akanga maro tsy vakinam-bo ho sisy ny fitenenana, nitaolo daholo inge no nanao an'izay fanoharan'izay, ka raha ohatra ka mbola tsy tafiditra ao anatin'izay tsika dia mbola tsy misy zavatra atenaina eo, satria marina nge aiza moa ny fitaovam-piadiana hoentsika hiady ohatra.
amin'ny frantsay izay nanao an'izay provocation izay. Izany iny efa tompony atao hoe fitaovam-piadiana tena raitra amin'izao fotoana zao. Ny fitaovam-piadintsika amin'izao fotoana zao aloha dia mbola hifamonoantsika samy malagasy. Fa tsy hiarovantsika ny tanin-drasana. Zany zavatra rehetrarehetra izany nge mila jerevana daholo. Idirako ny décentralisation effective. Io zany matsy dia mizarazara be ihany koa zany ny malagasy amin'io zavatra io. Efa karazana tsy fanekena ny fandehanana any amin'ny fihavanana daholo nge io e. Maro zany ny interprétation ko amin'io décentralisation effective io. Mpizarazara ny malagasy io. Manjary mifanavakavaka ve sika malagasy. Tsy ataopoko. Ny décentralisation effective rehefa tena atao inona ny tena dikan'io. Dia ny hoe fanomezana chansy ny faritra rehetra eto Madagasikara mba hiavotra. Izay ny tena dikany hoe décentralisation effective. Izany hoe mba efa mitovy daholy ny rafitra rehetra izay apetraka amin'ny faritra rehetra. Mba ananany karazana fahaleovan-tena ara-ekonomika ahafahany miavotra. Satria ny décision rehetra ny mbola tia Antananarivo no andraisana azy. Raha ny karazana décision goavana rehetra. Ny karazana fanomezana n'izay chance izay ny faritra zany. Izany hoe atao ao anatin'ny lalam-panorenana zany ny hoe voafidim-bahoaka izany atao hoe gouverneur izany. Satria ny vahoaka ao ihany no mahafantatra ny hoe olona ohatraohatran'izao no tianay hitondranay. Ary olona voafidim-bahoaka io dia hanana ny atao sentiment d'appartenance. Efa nazavaiko teto daholo hoe mitondra zavatra betsaka amin'ny fandrosoan'ny olombelona iray izay hoe sentiment d'appartenance izay. Ka ahatonga ny olona izay mitondra ny faritra entiny hanana tokoa n'izay hoe ahoana no tena fomba ampandrosoko marina an'ity faritra izay andreketako ity. Ary ny pouvoir rehetra dia atomboka hatrany amin'ny fokotany. Satria ny lehibe ny fokotany anie no mahafantatra ny zavatra rehetra izay mitranga ao amin'ny fokotany misy azy. Ka hanika sarosarotra ho an'ny olona ao amin'ny fokotany iray ny anao izay tiany atao. Rehefa hoe fantany fa misy olona amin'iny mijery akaiky ny zava-misy rehetra ato. Ary manana pouvoirany anasazy ity olona ity. Fa rehefa mbola tsy mipetraka izay zavatra izay dia io baranany io. Aisa moa no ahafahan'ny filoham-pirenenantsika andeha hicontrôle ny zavatra rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Ny fampandrosoana ao amin'ny fokotany iray dia mba tokony omena ny sefim-pokotany izay mba anjara tokony ataony budget tokony ataony ampandrosoany ny fokotany ao aminy. Zava-dehibe ke zany zavatra rehetrarehetra izany dia amin'izay fotoana izay ny olona izay feheziny ao koa afaka micontrôle koa ny sefim-pokotany hoe ataony marina ve ny zavatra tokony ataony anatsarana ny fokotany misy azy sa nampidiriny aposiny ny vola. Afaka
ny contrôle n'izay zavatra izay daholy ny olona ao amin'ny fokotany iray ka tsy afaka manao izay tiany atao ny chef-pokotany iray ohatran'izany ange ny système misy aty amin'ny tany vaventy ny amin'ny hoe resaka municipalité ny azy a misy municipalité kely ao zany a dia efa maleo tena arabola amin'ny budget rehetrarehetra zay ampiasaina ao amin'ny tanàna iray na ny fanaovana lalany zany a na ny fanaovana ny infrastructure rehetra ny hôpitaly ny sekoly sy ny sisa sy ny zavatra anasoavana ny vahoaka ao hanika tsy mahasahy anaonao fahatany ny olona izay apetraka ao amin'ny boribory ny faritra anankiray ary dia mitatra zany amin'ny faritany tsirairay resaka be tetiny hoe maninona ny any Frantsa zao rehefa manendry ministra tsy asiana hoe ministra avy any Nice na ministra avy any Toulouse na ministra ka izy tsy manana ny problème misy eto Madagasikara mitovy daholy ny fitantanana an'ireo ary tsy misy atao tombosiala na i Toulouse na i Nice na ny Luxembourg na ny toerana rehetrarehetra izay ao Frantsa tsy misy atao tombosiala zany fa mitovy daholy samy misy hôpitaly ara-dalàna misy sekoly ara-dalàna misy ny centre commercial sy ny zavatra rehetra izay ilain'ny vahoaka ary ny tantaran'ny frantsay tsy misy an'izany hoe olona avy any ananina na avy any ananina na avy any ananina zany azy fa frantsay de frantsay daholy mitovy tantana daholy izy ka hoe idirako kely ny amin'izay resak'izay ny amin'ny hoe kinga de kinga ery ny malagasy sasany itenen'izay hoe zay olona compétent no ampidirina ao amin'ny gouvernement isa moa zany lay olona compétent fa ga zany ny olona avy any amin'ny faritra tsy misy compétent izany zavatra rehetrarehetra zany dia mbola sakana daholy idiratsika ny any amin'ny ataontsika fihavanana tena izy ka ny fihavanana tena izy amin'izao andro efa misokatra zao dia zavatra raiketina atsoratra izay ampidirina ao amin'ny lalam-panorenana ary de fidiny ny malagasy tsy vaky volo izay resaka hoe décentralisation effective zay mba ampitovy izo ny malagasy rehetrarehetra amin'ny faritra rehetrarehetra rehefa lany izay constitution zay dia ipetraka ho an'ny taranaka mifandimby amin'izay tsy misy mifanarakaraka tsony eo hoe aviaiza na aviaiza na aviaiza tsy misy mifanarakaraka zany tsony fa samy malagasy daholy fa matoa io zany mbola mipetraka hoe aviaiza sy aviaiza sy aviaiza misy zavatra tsy mitovy ao misy insatisfaction ny faritra sasany ao izay tsy azo ditsita zany zavatra rehetrarehetra izany ampitovio daholy ny zony malagasy rehetrarehetra izay sika vao afaka milaza ny fihavanana fa misy tokoa zao fihavanana izao ao Madagasikara ary ny fomba entina hiatrika ny tany vaventy dia izay fampisehoanao an'izay hoe efa mihavana izahay hiatrika anareo misinda misitaka tsikelikely izy ary anajanao rehefa mifanaja ny ao amin'ny tany iray
dia manajanao amin'izay ny tany vaventy. Tadidio izay zavatra izay. 20 taona no nandaozako an'i Madagasikara. Raha tsy mipetrapetraka ao aminao izay personnalité izay fanajanao ny tenanao izay tsy ajain'ireny olona ireny ianao. Ka toy izay sy toy izay no torohevitra avy ety amiko ny amin'ny hoe resaka fanorenana ny atao hoe fihavanana. Sao dia ifamitaka indray isika malagasy ny amin'ny hoe andao iombona. Andeha anohitra ny frantsay, andeha ilaza ny hoe anay ny ils et passe. Mety mametra-panontaniana ny malagasy, ny akamaroan'ny malagasy, ary rehefa azo ary zany ny ils et passe dia ho any zany tombontsoa. Zany zavatra rehetrarehetra izany ampidirina ao anatin'ny constitution daholo. Ny arenan'ny malagasy, an'ny malagasy, ary ny fitsanjarana ny arena dia atao ao anatin'ny justice tanteraka, tsy misy tombo sy ala. Ny malagasy rehetrarehetra, ny faritra rehetrarehetra, rehefa vitan'ny malagasy ny mametraka an'izay zavatra rehetrarehetra izay ao anatin'ny constitution, dia azoko lazaina fa afaka hiatrika amin'izay ny malagasy, ny frantsay sy ny firenena vaventy. Fa raha ohatra ka mbola tsy mazava ny hoe atao aiza ilay arena anangona tsinia ohatra ny malagasy ray manontolo rehefa azo ilay arena ho any am-paosiniza, ho any am-paosiny olombitsy, ho any am-paosiny groupen'ny olona ohatraohatran'izao sy ohatraohatran'izao ihany. Aoka tsy hifamitaka ny samy malagasy, fa ny fifanarahana atsoratra ihany no afaka anome ny fifampitokisana. Ny fifanarahana atsoratra an'izay mety ho tombontsoa rehetra, an'ny malagasy tsy akanavaka, ny faritra tsy akanavatra, raketina atsoratra. Izay ihany no antoka ahafahantsika manangana an'io atao hoe fihavanana io. Fa io tsy tenenina mbava fotsiny io, tsy tenenina mbava fotsiny io. Ny nazahoan'ny firenena maro samy manana ny tantarany daholo. Ny fiandrianam-pireneny dia nisy tantara maro samy hafa ka samy manany azy. Rwanda ohatra zao dia nisy faty amanarivony maro mitsipatsipaka tao Rwanda. Vo zay vo tonga saina nametraka ny fiandrianam-pirenena ny Rwandais. Tsy voatery izany nefa itsika malagasy, fa isika manana ny fomba hafa arakaraky ny temperamentsika ifandaminana ary tsy famitahana. Ny tsy fifamitahana dia ny firaketan-tsoratra ihany mipetraka ao amin'ny constitution. Satria ny toko fitaka ny ataony ho hita ho sisy ny fitenenana. Izay ihany no ahafahantsika mandeha any amin'ny fampihavanam-pirenena, ary rehefa mazava daholo ny zavatra rehetrarehetra vo afaka ifampitena, ifampitazona isika malagasy rehetrarehetra, ary dia afaka irahina hiatrika ny firenena vaventy.
dia toy izay sy toy izay indray a tompoko lahy sy tompoko vavy no azoko natolotra anao anio a manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary dia mirary ny fahombiazana ho antsika malagasy manoloana an'izao a olana mipetraka amin'ny firenena ankehitriny izao a mba ivoaka ho mpandresy itsika malagasy ho an'ny malagasy ny aren'ny malagasy ho an'ny malagasy tsy vaky volo ary dia samy ahazo ny tombontsoa tokony ho tandrify azy daholo a ny malagasy manerana ny nosy. Bye bye.